Zavony manitra Give manolotra anao ny vaovao. Give, mandy anao. La 4G Patelma vous présente Ny vaovao. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Un savoir-faire pour agrémenter vos cocktails. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Couche molle fixe manolotra anao ny vaovao. Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao Ny vaovao. Mazava ny tsy fito vimpijery eo amin'ny fahefanam-panao lalàna sy ny fahefanam-panatanteraka. Taorina nanambarany solombavam-bahoaka fa azo raisana hodiniana ary olaniana atao lalàna ny tolo-dalàna aotraotra fito aotraotra roa tsipika 7.4 ny governemanta nefa nitsipaka io tolo-dalàna io. Mifanohitra amin'ny zava-misy ankehitriny ny fankalazana ny fahaleovantena ny Madagasikara afaka 10 andro. Mbola tsy mahaleo tena ny firenena raha ireo trosa miopapana ataon'ny governemanta tariny filoham-pirenena Ratsonary Mampiana no jerena. 2 Jona, andron'ny tambazotran'ny fahitsiana sy fahamarinana eo anivon'ny sekoly. Manana ny andraikiny eo anivon'ny fiarahamonina ny tanora manoloana ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara. Anandratra ny kolotsaina malagasy no tanjon'ireo mpitendry na mpanamboatra zava-maneno izay naranty teny amin'ny Alliance Française Andavamamba amin'izao fankalazana ny fetin'ny mozika izao. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, vehivavy 3 no namony ainy ary 7 no naratra. Izay ny vokatry ny fipoahana ny tranga tao amin'ny toeram-pivarotana iray tany Bogota. Asa fampiororona ity tranga ity, hoy ny mpitondra fanjakana kolombiana. Ny andindinireo arahinao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao Kolo TV hatramin'ny farany anombotsika ny vaovao tontolon'ny politika avy hatrany teraka omaly ny discorde eo amin'ny fahefanam-panao lalàna sy ny mpanatanteraka taoriny nanambaran'ny solombavam-bahoaka fa azo raisina hodiniana ary olaninina atao lalàna ny tolo-dalàna aotraotra roa 7.4 ny gouvernemanta nefa nitsipaka io tolo-dalàna io. Andra Arson. Nambaran'ireo solombavam-bahoaka misy 10.10 hany mba tonga ny voro malerivo fa azo raisina hodiniana ny tolo-dalàna laharana aotraotra roa tsipika 7.4 ho fanatsarana sy fanomezana fahaleovantena tanteraka ny seni na ny voamera mahaleo-tena misahana amin'ny fifidianana rehefa avy nodininy komisiona lalàna tao amin'ny antenimieram-pirenena. Praiminisitra nefa nilaza fa tsy azo raisina tolo-dalàna io. Ny voalazana lampanorenana dia raha ohatra ka tsy mifanaraka ny hevitry ny Assemblée nationale sy ny hevitra ny na ny Sénat zany sy ny hevitra ny gouvernementa dia anjarany haute cour constitutionnelle no mitsaran'izany. Zany hoe zany na ny filohan'ireo antenimiery ireo no misaisir haute cour constitutionnelle na ny lehiben'ny gouvernementa misaisir haute cour constitutionnelle mijery amba manontany ny aviany haute cour constitutionnelle hoe ao anatin'ny domaine de la loi ve io tolo-dalàna io sa tsy ao anatiny. Eto mbola tsisy resaka hoe anticonstitutionnel sy ny tsy anticonstitutionnel. Miteraka devitra eto amin'ny firenena ankehitriny no tokony hanatsarana ny rinja-dalàna amin'ny fifidianana. Fanatanteraka fifidianana fotsiny ihany ny seni araka ny lalàna amin'ny fifidianana manan-kera amin'izao fotoana izao fa ny gouvernementa irery ihany no afaka miantso ny olom-pirenena hanatanteraka fifidianana. Orakotondrazaka fano mpampiaka tenin'ny seni io maraina io nandritry ny fiaonan'ity voamera mahaleo-tena amin'ny sahana amin'ny fifidianana ity sy ny mpanao gazety. Profin'izany ny mbola tsy nanatanterahana amin'ny fifidianana izay filohan'ny faritany sy lehibe amin'ny faritra hatramin'izao na dia efa nampanantena ny hanatanteraka io
fifidianana manakaiky vao koa aza ny Prime Ministre tamin'ny fanambarana iraisan'ny vondrona Europeana sy ny gouvernemanta malagasy tamin'ny fahefatry ny volana Jolay taona 2024. Voafarotry ny dia mandalana ihany koa tsy le asa atao amin'ny CENI dia lalàna manan-kely amin'izao fotoana izao zany fa ny filan-kevitra ny gouvernemanta no manaiky ny mpifidy ho amina fifidianana anankiray dia ny CENI zany ao anatin'izay rehetrarehetra izay ny fiomanana moa zany efa nanomboka fa tafapetraka teto ny CENI amin'izao fotoana izao dia efa fiomanana amin'ny fifidianana rehetra ho avy zany natao teto. Rehefa tonga izay le fanakana ny mpifidy izay dia amafisina izay atao mpifandraika amin'izay sokajina fifidianana ho avy eo zany le fiomanana izay tanterahana. Dia izay zany le didy mandalana amin'izao fotoana izao. Dia io moa le mahatonga le ady hevitra misy tondalana avy any amin'ny solombavam-bahoaka, misy ankoa le fanangonan-kevitra amin'ny hoe anavaozana, anatsarana ny rizan-tendalana ifehezana fifidianana. Ratsahivina taoriana nanambaran'ny Prime Ministre fa tsy azo raisy ny tolo-dalàna io no nandiniany komision'ny lalàna ao amin'ny antenimieram-pirenena indray io tolo-dalàna io ka nentina teo amin'ny fivoriam-be. Solombavam-bahoaka 12 tonga niatrika ny fivoriam-be omaly arivo no nanambara fa azo raisy nodiniany io tolo-dalàna io. Na izany aza dia mazava ny katsikatsi politika atao amin'ny mpitondra satria aorian'ny 7 andro voalazan'ny lalàna fa andiniany fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ka tsy maintsy hamoahany didy na azo raisina na tsy ity tolo-dalàna ity dia efa mifarana amin'ny fotoam-pivoriana ara-potoana voalohany antenimera rotota. Mety ho any amin'ny volana Oktobra mandritra ny fivoriana ara-potoana faharoa ny antenimera vao ho tafiditra anaty lahadinga ity tolo-dalàna ity raha ho tafiditra indray. Niana hemitra trano ny fifidianana azy na dia efa miantomitra azy amin'ny 24 tsy maintsy anaovana fifidianana filoham-pirenena araka ny nambaran'ny solombavam-bahoaka tompo-kevitra tamin'ity tolo-dalàna ho fanatsarana sy fanomezana fahaleovantena tanteraka ny CENI ity. Mifanohitra amin'ny zava-misy ankehitriny fankalazana ny fahaleovantenan'i Madagasikara afaka 10 andro. Mbola tsy mahaleo tena ny firenena raha ireo trosa mioampampa nataon'ny gouvernemanta tarehin'ny filoham-pirenena Rajonary Mampianana no jerena. Fa ny adiny miantarandriana efo. 20 ny volana Jona 2024 andro anamariana ny fahaleovantenan'i Madagasikara. Fahaleovantena ambava fotsiny no fahitany maro azo raha nantaniana no ireo fangatana sy trosa miompampana nataon'ny fitondram-panjakana tato anatin'ny efa taona izay. Firenena rehetra rehefa manao revolution dia mandroso. Raha teto izy miainga lasa mandroso miana amin'ny 5 pana avant. Tsika ndray rehefa manao revolution miemitra 10 pana arrière. Tsy mbola mahaleo tena ara-politika, sosialy, toe-karena isika hoy ny mpandinika ny fiainam-pirenena raha ny zava-misy ankehitriny no jerena. Voatery miankin-doha amin'ny firenena hafa hatrany. Eo amin'ny raharam-pirenena ohatra Ratsahivina, 700 ny volam-panjakana fanampiana avy any ivelany ary ny 700 ny PIP na ny programme d'investissement public avy amin'ny famatsim-bola ihany koa. Izany hoe raha tsy misy ireo fanampiana sy trosa ireo, mikatso ny fandehanan-draharaha rehetra. Raha fehezina ihany koa ny dian'ny filoham-pirenena any ivelany hatr'izay toa ny tany Afrika Atsimo, Allemagne, ny fiandohan'ny volana Jona teo, Zambia, ny fidirana atao amin'ny FMI, BAI sy ny maro hafa, trosa avokoa. Trosa izay alohan'ny taranaka any afara antaona maro. Any amin'ny mpitondra ny fahadisoana voalohany no izy tompona andraikitra voalohany eto amin'ny firenena raha ny fanazavana. Tonga dia tena izay rehetra nitondra teo dia tompona andraikitra amin'izao fahantrana, izao tsy fahaleovantena antsika rehetrarehetra izao. Mpangataka samy miaika an'izany tsika, mpangataka firenena hoe mitrosa lava zao, firenena hoe rehefa mahazo vazaha sy ana miantso aloha tsy afaka manapa-kevitra maro eto amin'ny firenena fa na amin'ny fifidianana izay tokony hoe anananany hoe fahaleovantena ary dia mbola misy hoe fitsabahana izay no avy any ivelany ny ampona firenena hoe ny firenena dia natao aleo tena mba amelona ny vahoaka ho aminy maro fa raha misy vazaha dia miazakazaka dia mandoalika dia mamelatra tanana malagasy. Tsy ilainy intsony ary tokony alàna ny fanampiana avy any ivelany raha ny serasera ataon'ny filoham-pirenena ankehitriny. Raha ny farany teo anefa ny rehare ny fahazoana fanampiana vary 304,000 taonina avy any Chine. Tsy ampy ho an'ny malagasy ny vokatra ary ny fanafarana no vahaolana roa sy ny fitondram-panjakana fa tsy ny fanampiana ny tantsaha sy ny famahana ny olana ny fotony. Miovaovatrany ihany koa ny fomba fiteny entin'ny filoham-pirenena maneho hevitra amin'ny fitantanana ny firenena, tsy hita ny vina maro-potitra.
Hiakatrany amin'ny brigade criminelle raha ampitso ny raharaha mampifanolana ny gazety Free News sy ny filohan'ny anteny Mirandoholona. Raharaha izay mahakasika ny lahatsoratra navoaka n'ity gazety ity izay efa nanaovan'ny filohan'ny anteny Miram-pirenena droit de réponse efa nisy ny fanelanalana nataony ho lafitry ny mpanao gazety 5 izao. Mbola nametraka fitoriana izao ihany ny filohan'ny anteny Mirandoholona. Vohitsakitsaka noho izany indray ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety eto amintsika ho taterina aminao eto anatin'ny fampahalalam-baovao ihany moa ny toyan'ity raharaha ity. Lafim-baovao hafa kosa indray dia efa nandalo fanadidina teny amin'ny Zandary ny raharaha na voaroroy be ny tanàna iray tany amin'ny distrikan'ny Befandriana commune Morafena ho nitarika vahoaka nanao fitsarama-bahoaka teny amin'ny hôpitaly Mpanjakana tamin'ny 12 Desambra taona 2024. Fanampanazavana. Fa zao zany dia ilazana ny vahoaka malagasy sy ny retanana amin'ny eto Befandriana fa efa nandeha tamin'ny 4 juin ny famotora mikasiky ny fitsaram-bahoaka izay nitaritany be ny tanàna olo tary amin'ny hôpitaly Mpanjakana teto Befandriana Nord tamin'ny 12 décembre 2016. Reto moa dia afa-tsidika arosona sahady zany ny fisora ny ambaratongam-pahefana izay saha nandray anjara tamin'ny raharaha io satria efa ela loatra zany mitakiny ny raharaha. Ny tianay tonga vanety zany dia hoe agnenta sady miangavy no magnentana ireo syndicat-ny mpitsara izay hitanay fa tena miady tokotrany amin'ny tsirariny sy ny tsindrazolenya sy ny tarina eto amin'ny tany sy ny firenena mba hagnaraka akaiky ity raharaha ny fitsaram-bahoaka ity fa satria baraka be ny firenenantsika izy ty miandry ny fitohizany ny raharaha zany izay amin'izao fotoana. Tontolon'ny toe-karena tokony atao laharam-pahamena ny fametrahana indostria eto Madagasikara ho ireo mpahay toe-karena. Tsy hisy ny fampandrosoana tanteraka raha toka amin'ny toy ny fanafarana entana avy any ivelany. Fanadinka eto Andriatsilavo. Miemitra ny firenena malagasy raha industrialisation no resahana. Tsy hita intsony ankehitriny ireo industrie malagasy any malagasy teo aloha manondrana vokatra any ivelany. Ohatra amin'izany ny Sotema, Cotona sy ny Sevima. Ireo orinasa afakaba no misolo azy ireny izay tsy any malagasy akory na dia ny malagasy aza no miasa ao aminy. Na ny vokatra amin'ireny nefa tsy misy mijanona eto Madagasikara, miondrana any ivelany avokoa. Raha ny fanazavan'ny mpahay toe-karena, tsy maintsy miroso amin'ny industrialisation isika raha tiana ny ampandroso ny firenena. Ny ankoatran'izay dia resabe daholo fampanantenana pôkaty mialatsiny fa vatana be mitotany akoazy satria raha ny olona mpamokatra avy any ivelany mampiditra entana aty dia hivarotra an'iny ataontsika mety mahazo vola le olona eo fa ny toe-karena malagasy dia tena mitotongana tanteraka ao anatin'izay ary vela anatin'ny fahatrano malagasy. Izay no mahatongana tena manitrikitrika hoe andao asiana hevitra toy maharitra ity industrialisation ity ary hitanareo raha fahatsivatsy dia mbola misy hetsika goavana ho atranay mpahay toe-karena miaraka amin'izay misahana rehetra momba ny resaka indostria eto Madagasikara ity fa tsy vita ny resaka fotsiny izy ity fa mila fanerena izay tokony terena rehetra mihitsy hoe anao ve nareo sa tsy anao fa rehefa tsy anao dia aza mieritreritra milatsaka amin'ny 20 mihitsy. Raha ny tarehimarika azo afarana avy any ivelany avokoa ny 700 ny entana ampiasaintsika eto Madagasikara. Tsy ampy ny indostria eto amintsika. Raha iroso amin'ny industrialisation isika, fanontaniana mipetraka ny hoe anahoana ny fambolena sy ny famokarana. Mifameno ireo ny professeur Carlos, mpampianatra mpikaroka manam-pahaizana manokana momba ny toe-karena aty Afrika. Ny fametrahana ny industria no mampiditra ny fomba fifanakalozana vaovao, ny fampiasam-bola, ny fampitaovana, ny famokarana izay ahafahan'ny fambolena mivoatra manaraka ny toetrandro. Ny fametrahana orinasa no misintona ny fambolena hiakatra amin'ny avo. Amin'ny alalan'ny industrialisation no ahafahana mametraka ny fivoarana. Izany hoe raha tsy mametraka indostria isika izay tranga misy matetika mahantra ny famokarana. Na izy tsy tafavoaka, na izy mihodina tahaka ny minina, manaraka ny fomba fahiny. Izany hoe mamoaka ary tsy manampy na inona na inona. Ahondrana avy hatrany tsy misy fanodinana eny amin'ny seranana. On n'ajoute rien du tout, donc on exporte sans transformation
à partir d'un port, et voilà. Efa tara ny firenena afrikanina raha fametrahana indostria no resahana. Eto Madagasikara manokana, miompana bebe kokoa amin'ny fitandrahana ny politika mpanjakana ho an'ny toe-karena toy izay any amin'ny fametrahana indostria. Mbola maro ireo mpiserady tsy miditra amin'ny ara-dalàna eto Madagasikara, miteraka olana eo amin'ny tolotra sarany na eo amin'ny samy mpitaridy aza amin'ny akapobeany izay mombamomba izay fanadiny mianta Randrianaio. Mitohy hatrany ny gabraraka manamaivana ny asan'ny mpiserady ny Front National ny mpiserady eto Madagasikara. Betsaka ny tsy mbola miditra amin'ny ara-dalàna mitohy hatramin'ny faran'ny taona ity araka izany ny fanomezana ireo karatra sy badge. Ny ezaka atao hatramin'izao zany aloha dia ny mbola mampiditra an'ireo izay ao anatiny mbola tsy manara-dalàna. Izany hoe mbola naharaka ny tanjona ezahana hatramin'ny faran'ny taona ity zany ny fanomezana ny karatra sy ny badge sy ny guide touristique eto Madagasikara. Miatraika mivatana amin'ny fomba fiasan'ny mpiserady tsy fidirana amin'ny ara-dalàna na eo amin'ny tolotra na ny sarany. Tsy mandoetra ihany koa izy ireo raha toa ka mitetana 5,3 ariary no alohan'ny mpiserady matianina. Lafilatso mazava ho azy satria voalohany aloha mety tsy ho afa-po ireo mpizahatany satria olona tsy matianina no mitondra azy. Faharoa manakaraka an'izany misy koa zany tsy maintsy fampidinana an'ireo tarify de guidage satria mino sy manatena fa tsy hanaraka an'ilay tarifa omenay mihitsy zany ireo le tsy ara-dalàna ireo. Misy mandinina ny 10 ny fikambanany mpiserady eto Madagasikara. Mahatratra 200 isa kosa ny mpikambana ao amin'ny federasiona mampivondrona an'ireo mpiserady eto Madagasikara. Sehatra iray mitarika sy ahafahana mampiroborobo ny tontolon'ny fizahantany izy ireo raha tsy ahivana. Manambahiny anankiroa isika amin'ity alina ity, tsy zany fa Ramatoa Rajoarson Antanirina Olive izay avao amin'ny mpikambana avao amin'ny Rexma na ny réseau des experts malagasy. Ny avaty kosa indray dia Ramatoa Rakoto Ramambason Miora izay mpikambana ao amin'ny Maestria. Miarabanareo tonga soa eto amin'ny sampana fampahalalam-baovao. Fantanina apetrako voalohany mety hoe avato amin'ny Rexma satria nareo ikarakara fampisehoana tsy ho atsy. Alohan'ny hidirantsika amin'izay resaka fampisehoana izay inona tokoa le hoe Rexma? Ia, faly miaraba ny mpijery ny Kolo TV rehetra amin'izao takariva izao. Ny Rexma amin'ny teny frantsay hoe réseau des experts malagasy dia fikambanan'olona matianina amin'ny sehatra asa izay efa mamatianina azy sady manam-pahaizana izy mamatianina azy sy manana traikefa fa 15 taona no mihoatra. Nareo amin'ny Rexma ve firy mpikambana inona daholo no tena hoe sehatr'asa misy anareo hoe misy ao aminareo? Ny Rexma zany dia amin'izao voaingana mantsy no niforona ny Rexma. Amin'izao tsika amin'ny teny izao zany dia eo amin'ny 10 eo zahay. Ary azo lazaina fa tafidifiditra ao daholo ny sehatr'asa rehetra satria betsaka misy ny eo amin'ny tontolo iainana, fampandrosoana ambanivohitra, misy ny toe-karena, misy hatramin'ny resaka fahasalamana, tena voabango daholo zany ny rehefa sehatr'asa eto Madagasikara. Inona tena tanjona zany anatin'izay? Ny tanjona tamin'ny namoronana ny Rexma voalohany dia nisy seho izay efa fantatritsika nandritra ny taona maro teto Madagasikara hoe rehefa milina manam-pahaizana atsy na roa dia ny makavazaha, makavy any ivelany. Kanefa isika amin'izao fotoana izao dia manam-pahaizana matianina tokoa izay adinidiny foana matetika. Ny fihinanareo manaraka zany io fampisehoana io ahoana mombamomba izay fampisehoana izay ary? Ie, isan'io famboaram-peo io ataonay amin'ny 30 ny volana Jona ho avy izao. Zavatra anankitelo ngezabe no azo lazaina amin'io. Voalohany te hampahafantatra ny olona izay mbola tsy niseho mihitsy mantsy ny Rexma, te hampahafantatra ny fisian'ny Rexma izay. Ary inona moa no tena antony ankoatra n'le hoe hivondrona manam-pahaizana sy matianina fa ny zavatra ngezabe izay toavinay ao dia hoe andao hifampizara isika mba afaka hifametana amin'ny fampandrosoana dia indrindra hifampizara koa isika satria isika izao amin'ny taonantsika sy ny fahaizantsika andao tsika hitana
sy ampita ny anitra ny mamalagasy ny sotoavina mamalagasy. Ny teny ianao hoe fampisehoana dia mitodika atondray zany satria nareo amin'ny maestria no hoe anafana ny fampisehoana raha fahazahoko azy ahoana indray zany hoe inona ilay teny hoe maestria? Ia, miarabanareo mpijerana tokantrano tsirairay avy. Ny maestria zany a dia fikambanana antokopira tsy miankina amin'ny fiangonana fa ankizy notsongaina avy amin'ny ireo fiangonana eto Antananarivo ireo. Fiangonana firy teny notsongaina? Maromaro. Inona zany tena mampiavaka anareo zany hoe nitsongaina nareo nisy hoe critère ve nitsongana olona tsirairay tamin'izay? Ie, misy critère ihany satria ezana zany le niveau an'le antokopira zany mba hoe ambonimbony satria ny ankabeazany ankizy ao anatin'io antokopira io dia ankizy nandala fianarana momba ny resaka hira ny ankamaroany zany, ankamaroany ankizy ao. Mety hafiriana zay nisy ny maestria? Ny maestria dia efa 10 taona zay no niorina tamin'ny 2007 ary makalazy izao ny efa 10 taona ny amin'ny mois de novembre. Dia inona no tena ho ataonareo amin'io fampisehoana io? Ahoana misotra amin'ny fampisehoana amin'io 30 volana jona io? Ny fampisehoana zany amin'io fotoana io dia mizara roa. Ny tapany voalohany zany ahitana ny Karlofahindy izay ahitana sanganasany Ode Amorakoto, i Gilles Ramerson sy maro hafa koa. Dia ny tapany faharoa hira izay ho an'ny tanindrazana. Araky ny teny Madame Yanta teo zany hoe ny tanindrazana ny ibahana eo dia izay zany no teny malagasy dia izay no tena ibahanao koa. Dia ny tapany fahatelo? Ny tapany fahatelo efa fanalana etaeta sy tsakitsaky. Rovina marina moa zany le fampisehoana alohan'ny hivadika atao? Le fampisehoana zany dia amin'ny 30 ny volana jona zoma io andro io arivariva ao amin'ny hôtel Panorama manomboka amin'ny 7 sasany ariva. Alohan'ny amaranantsika misy teninareo farany ary ve isan'ny amarana ny nazy? Horaisiko zany manasa antsika rehetrarehetra satria ny tena ohatrany tsotra kely miora ny teny an'le maestria teo fa ho teneniko anareo satria zahay manatrika ny fomba fanazaran-tenany zareo amin'io dia tena tonga saina fa tsy chorale fe chorale izy fa tena chorale avolenta. Tena amiko adiniko kely isy poésie maromaro koa eo amin'ny 10 ngambana efatra eo ho antsainy olona tena mpahay azy amin'io alao atao surprise le izy. Mazava tsara soranareo fa hiteto amin'ny sampana fampahalalam-baovao. Sotranao indrindra tompoko. Anoizatsika ny vaovao alohan'ny anoizatsika mazava ho azy dia isy ny dokavarotra. Parabole andray zao ny tena mila engagement ve mila décodeur 0 ariary sura fa zay vao teny hivoaka ny sary sura oya hoe sura idirana idira sura sura. Parabole Madagascar tsy misy engagement sady maimaimpona ny installation. Parabole Madagascar, la télé comme je l'aime. Toi aussi, viens vivre l'aventure. Le casque VR est offert pour tout achat du nouveau smartphone Telma Dream. Le plus grand écran 4G avec 5,5 pouces, dual SIM, capteur d'empreinte pour seulement 364 000 arrière TTC via Mvool. Telma, numéro 1 des vrais cadeaux. Mandiano.
Vitamine C soja naturel centre malefaka manome hery sy manatsara ny hoditra manalefaka hatrany sy mamelombelona ho an'ny fotoana mamindrindra iainako ampiasaiko Give manjy anao. Akory lay e! Finaritra raha Andria. Manahoany? Manakory nareo? Akory ale? Salama aby. Mbola tsara e. Za malagasy. 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 Sirop de canne à sucre fabriqué par Zam. Un savoir-faire pour agrémenter vos cocktails. Ao amin'ny Blue Line TV dia mambidy manokana 7,900 be zao azonao ny chaîne rehetra mandritra ny ray volana 45 000 ariary ny chaîne rehetrarehetra fa lasa 30 000 ariary raha makatelo volana mihoatra. Blue Line TV io ny tolotra mora indrindra tsy voatery mividy lafo tsy misy engagement ary tolotra azonao jifainy eny amin'ny mpanjijara Blue Line rehetra eny amin'ny tsena supermarché ary eny amin'ny shop Liantso. Blue Line TV safidy tsara indrindra. Batterie Large Star. Batterie tsy mila entretien, misy alliage plomb calcium ahafahana mametra ny fampiasana rano ho vity. Large Star manana fitehirizana sy rafi-pamokarana avo lenta ka kely foana ny herilany ary maharitra hatramin'ny avo 10 eny ny batterie Large Star. Kalitao iraisam-pirenena amin'ny vidiny tena mirary. Large Star. Spaghetti tena matsiro. Spaghetti français. Mora vidy tsara qualité. Spaghetti français. Tsy mirekidraikitra, mora andrahoina, mitombo tsara, mora masaka, ahavitana karazan-tsakafo. Spaghetti français. Mampire antsika tsabe. Spaghetti français. Spaghetti français, safidiko, safidintsika. Ny anoizatsika ny fampalalam-baovao raika amby roapolo jona andro ny tambazotra ny fahitsiny sy ny fahamarinana eo anivon'ny sekoly manana ny andraikiny eo anivon'ny fiarahamonina ny tanora manoloana ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara. Fanadinana arindra rendrany manana. Mbola tafiditra ho isan'ny firenena marefo Madagasikara raha nitatry ny Frederiksted Index tamin'ny volana Melasa teo. Larana 520 amin'ny firenena 770 nanaovana fanadihadiana no misy any Madagasikara amin'izao fotoana izao. Antom-pisin'ireo hetsika izay entina nentana ny mpianatra ambaratonga faharoa eny anivon'ny sekoly tsy miankina sy miankina amin'ny fanjakana. Tao anatin'ny 5 taona nisy ny tambazotra ny fahitsiana sy ny famarinana eo anivon'ny sekoly, mbola mila ezaka ny fametrahany ny fiadinan'ny kolikoly eo amin'ny mpianatra ary mbola misingadina eo amin'ny fiarahamonina izany. Isa dia ataoko araka ndrazaiko teo mbola tsy tena izy rehetra fa kosa mahavelom-bolo ny fitombony isan'izy ireo isan-taona ary ny fitombony sekoly mametraka n'ilay tambajotra isan-taona. Ty tambajotra ty indray no sehatra hoentin'ny ankizy mampiatra ny zavatra hitany any am-pianarana any. Zany hoe ao an-tsekoly any izy dia sady mianatra no mampiatra. Inona moa ilay fampiarana fa ny fifanabeazana eo anivon'izy ireo, fifampitaizana eo anivon'izy ireo ary ny fitondrana an'izay fanabeazana izay any amin'ny ankohonany
any amin'ny fiarahamonina any amin'ny fokotany any amin'ny commune any amin'ny fiarahamonina misy azy any eny fa na any am-piangonana ara rehefa tonga any izy a ka manana an'ilay kolotsaina manana an'ilay fahaiza manao amin'ny fanatanterana any ady amin'ny kolokolo dia antelaintsika fa ho isan'ny mpitondra an'izay a etsika ady amin'ny kolokolo zay any amin'izay misy azy any. Ho an'ny Search from Common Ground fanohanana n'ireo mpianatra anana tetikasa iadina amin'ny kolikoly ary mitondra izany amin'ny alalan'ireo aina aman-jery no tanjona. Mitondra ny anjara birikiny eo amin'ny fiarahamonina ireo tanora mba ho kolotsaina ny firosoana amin'ny fahamarinana amin'ny andavanandro fa tsy hitodika amin'ny kolikoly. Ny anjara asa angamba ny azo resahana hoe raha mieritreritsika hoe hanova an'ilay fotom-pisainana sy ilay fomba fanao dia tsy maintsy miasa any amin'ny tanora ihany koa satria ireo avy eo no mpitondra ny raha-pitso dia tsy maintsy anivon'ny tanora no mila mandresy lahatra hoe mila idivana mila tsy atao tsony zany kolikoly zany. Initiative conjointe ireo dia fampiarana an'ilay formation nataondrareo zany. Les formations moa mikasika ny hoe fanadihadiana ny fandalana zany hoe ohatran'izy zany fanorenana fandrem-pahalemana zany ny formation mandeha amin'izao fotoana izao dia hoe raha hanorina tetezana eo anivon'ny mpitandro filaminana sy ny communauté dia inona ilay tokony atao ahoana ny anaovana an'izany. Ilaina ny fanentanana sy fampirisiana ny mpianatra hiditra amin'ny tambazotra toy izao iadina amin'ny kolikoly izao. Antoko ny ho avy lavitry ny kolikoly no tanjona mba tsy ho fahazarana eo anivon'ny fiarahamonina hatramin'ny mpitondra foibe izany. Anisan'ny kolikoly avolenta voaresaka eto amin'ny firenena ny Rarakolojina Razemamonjy. Mbola mitoy ny fanadihadiana hafa izay mifandray amin'ity tranga ity ary andrasana ny vokatra izany raha ny fanazavana hatrany. Miverimberina tatoato ny gadra tafatsoka eny Amponja olana goavana miperaka eny anivon'ny fonja raha ny fanazavana tamin'ity androan'ity ny tsy fisian'ny fotodrafitrasa sy ny tsy fiampin'ny fitaovana na tsy lahara-pahamehana ho an'ny fanjakana nefa izany fanadiny Michela Ranarjona. Tsy mahagaga ny fisian'ny gabraraka eny anivon'ny fonja izay ratsorina ny fehiny fiona tamin'ny mpanao gazety nataon'ny mpandrarany fonja androany. Ataon'ny fanjakana ankilabaon'ny fonja eto Madagasikara indrindra fa eo amin'ny lafiny fotodrafitrasa sy fitaovana. Tsy araka ny tokony mihintsony ny fiambinana azy ireo noho tsy fahampian'ny fitaovana. Matoa misy dia efa hiasa madinidinika ohatran'ireny misy koa zany ny tsy fahampiana ohatra fotsiny ohatra hoe any amin'ny campional asa toko hoe misy tracteur misy exploitation mécanisée dia ampy fitaovana ilay campional ampy ny agent dia tsy ho isy zany famerenan-keliko zany satria le olona zany ohatrany hoe nalefa fotsiny amin'ny campional nefa goragora tsy misy fitaovana izy tsisy sakafo lasa izy mitady sakafo maraina après midi izy manao asa ampanjakana ny administration pénitentiaire mamoaka gadra tsy izay tompo mamoaka andreny fa texte mihitsy milaza hoe hazo atao ny mandefa azy any amin'izany toerana zany fa noho ny hoe tsy fampina occupation tsy ampy zany le enti-manana ao sy ny personnel dia lasa ohatrany hoe mametraka fatokisana amin'ny olona zay satria fa hindry izy tao amin'ny fonja dia agent anankiray matetika any amin'ny campional tsisy basy io tena hoe olona hiasa nefa le olona zany alefa mitady sakafo izy maraina après midi izy manao le raha ny fanazavana trano maro ny vahaolana azo raisina saingy tsy mbola lara-pahamehana ho an'ny fanjakana ny fanarenana ireo fonja na ihany koa ny famindrana ireo voafonja. Vahaolana maharitra ny jerena le vrai problème dia omena le vraie solution. Exemple nameko anareo teo atsika sur population pénale tsy ampy sakafo ny gadra manokotra fonja vaovao dia ampitombosina le budget ividana sakafo ny gadra raha ohatra hoe ho an'izay mihidy anatiny asa ataoko hoe misotra le fonjany avaradrano any sabotsina mena zay zao ny tegna vahaolana atao matanjaka be ohatrany tsy afaha io izy zay koa andosirany eo dia omena fitaovana vaovao zany ny mpandrara fonja zay mandositra eo andrefepetra koa zay ampiasainay zavatra hainay io zay zany ny zavatra solution tsotra hely ary tsisy dikany fanjakana zany manao an'izany fa hatramin'izay ohatrany hoe adinodino zany zay mpandrara fonja rehefa tegna hoe amin'ny resaka enti-manana. Tamin'ity volana ity raha nantontanisa azo androany gadra efatra no karohiny ireo mpitandro ny filaminana ny telo amin'ireo zadrara amin'ny resaka fanafiana ny iray kosa amin'ny resaka famonoana mazava gabraraka tanteraka ny anivon'ny fonja mivoaka ny gadra ary mamerokelika ihany. Andro vitsy mialohan'ny fetin'ny fahaleovan-tena mitobaka ny tsipopoaka eny an-tsena eny tsy voarara raha ny fanazavana ny mivarotra na manaboaka azy ireny raha toka an-tokotany fa tsy amin'ny toerana be olona fanadiny miantarandriana evo.
Anisany manamarika ny fetin'ny fahaleovantena ny Tsipopoka, samy manjifa azy avokoa na ny ankizy na ny lehibe. Araka ny nambarany teo anivon'ny polisy-pirenena, azo atao no mivarotra sy manapoaka azy ireny raha toka amin'ny toerana tsy be olona. Azo atao ny mivarotra Tsipopoka. Azo atao ny manapoaka Tsipopoka. Satria izay mafeti-pirenena azy. Fa ao anatin'ny faritry ny tokotaninao no anaovana azy. Tsy eny an-dalambe, tsy eny akaikin'ny hôpitaly, tsy any amin'ny toerana vorovahoaka. Fa azo atao ny manapoaka Tsipopoka. Tsipopoka azo amidy fa eny tokotaninao ianao no manapoaka azy ao amin'ny faritra mifefy. Ny taona lasa nefa volana Jona tahaka izao anorarana avokoa ny fanapoahana Tsipopoka raha toka tsy nahazoana lalana manokana avy amin'ny tompona andraikitra misahana izany noho ny antony tsy fahandriam-pahalemana. Ministeran'ny fiarovam-pirenena no manome lalana miaraka amin'ny ministeran'ny an-tany no manome lalana agrément zany izay olona afaka mivarotra an'izy io sy mampiasa azy. Ka raha tsy manana no agrément io zany dia tsy tokony ampiasa sy varotra no fitaovam-piadiana voatsikajy fa efatra io. Tsy ohatra ny varotra anana izy io na voankazo ka izay olona rehetra te hivarotra dia mivarotra fa tsy maintsy manana an'izay taratasy fahazoan-dalana izay te hivarotra sy te hividy ireo fitaovam-piadiana na karazana Tsipopoka sy afomanga reo. Ratsahivina milanja 420 taona ny afomanga tonga teo amin'ny serana Tsambatao Tomasina nafarany fitondram-panjakana ho ampiasaina amin'izao fetim-pirenena izao. Ny fitakiana nataon'ireo mpianatra tao amin'ny ENS ny alatsinainy teo nienany vola tokony alohan'ireo mpianatra araka ny fitakiana izay nataony fanadiny Yonina Nevson. Ny vory mikasika ny fitakiana nataon'ny mpianatra eny amin'ny ENS Ampefilo ny filan-kevitry ny sekoly izay ahitana ny solotenan'ny mpampianatra, ny solotenan'ny mpianatra ary ny talentin-tsekoly io maraina io. Ahenao 7 alina sy 2 hetsy ny vola alohan'ireo amin'ny klasy M1 raha toka ny tetina hatrany amin'ny 4 alina sy 2 hetsy zany teo aloha. Ho an'ny M2 kosa ny henao 7 alina sy 2 hetsy zany ny vola izany raha 4 hetsy no tapaka tamin'ny voalohany. Ireo sandam-bola ireo no marimaritra iraisana taorian'ny fivoriana. Farana tokoa ny grevy ary misy ny mpampidianay eto amin'ny conseil d'école ny tena koa zany dia représentant ny mpianatra ao amin'ny conseil d'école nandinika hoe ahoana marina ny afahana satria nivesatra be ho amin'ny mpianatra io droit pédagogique io ary efa mifampidinika tato zay dia nijerena mipitsopitso rehetrarehetra dia niena ny droit pédagogique eto amin'ny école normale supérieure dia amin'ny farana treo ny grevy zany fa dia toy ny fampianarana manomboka ratsy. Efa nisy ny tatitra natao tamin'ny mpianatra ary nilaza ho manaiky ho saran'ny farany tapaka ny rehetra io ny mpianatra. Tsy niresaka vola izay tokony alohan'ireo mpianatra ihany no voadinika nandritra io fivoriana natao androany io fa teo ihany koa ny fanampiana ara-pitaovana. Ahazo vidéo projecteur misa 9 sy solosaina 3 ireo mpianatra. Ahato araka izany ny fitakiana ary hiverina hianatra ireo mpianatra. Ny 1 Jona no isin'ny solstice eo amin'ny sehatry ny astronomia. Fony andro noho ny alina amin'io fotoana io. Androany izany ho an'ity taona 724 ity raha ny fanazavana azo. Mikaela Ramalolahy. Hetsika astronomika ny solstice izany hoe hetsika mifampiankina amin'ny fiodin'ny tany, ny masoandro ary ny kintana. Roa ny solstice ao anatin'ny taona dia ny solstice d'hiver ny 20 Jona ary ny solstice d'été ny 20 Desambra. Ny fodinan'ny tany manodina ny masoandro no mamaritra solstice ho ny mpikarika eo anivon'ny Institut d'Observatoire Géophysique d'Antananarivo. Tany zany manana ny axe de rotation. Dia le axe de rotation amin'ny tany io tsy mahitsy be, tsy tena hoe parfaitement vertical zany fa somary mitongilana izy. Dia vokatra izay le mitongilana le axe de rotation zay zany hoe miodikodina amin'ny axe de rotation izy zany nefa ihany koa sady miodidina amin'ny masoandro. Dia misy zany ny apahany amin'ny tany manakaikikaiky kokoa amin'ny masoandro na hoe manalavidavitra kokoa ny masoandro. Arakaraka le hoe solstice. Eo indray ny fohy indrindra ny andro
fa ny alina no lava be zany hoe mipotra taraiky be zany vao mipotra ny masoandro dia vetivety kely ray izy dia efa miletika. Amin'ny fotoana io izany hoe androany raha ho an'ity taona 17 ity lava ny andro noho ny alina. Dia lasa ohatr'izao indray le axe de rotation dia le surface tato zany lasa lavitra indray le faritra tarafy masoandro ato lasa lavitra dia ny avaty indray zany amin'izay fotoana izay sady lava ny alina no mangatsika. Manavaka avy any mpitaona io toe-javatra io raha ny fanazavana na fiovana makany amin'ny fahavaratra na ihany koa fiovana makany amin'ny ririnina. Rehefa solstice d'hiver indray zany dia mangatsika indray zany satria lasa lavitra kokoa amin'ny masoandro. Zany hoe le elanelana misy eo anelanelan'ny masoandro sy ilay faritra tarafin'ny masoandro io zany dia miteraka fiovana kely eo amin'ny hafanana. Dia io koa zany amin'ny ankapobeny no raisina hoe fiovan'ny saison climatique hoe mivadika avy any amin'ny ririnina mankany amin'ny fahavaratra. Zay zany le solstice. Ankoatr'izay manelanelana ireo solstice d'hiver sy ny solstice d'été. Misy ihany koa ny equinox izay itoviany halavan'ny andro sy ny alina. Ny 20 ny volana martsa lasa teo sy ny 20 ny volana septambra ho avy izao no isen'izany ho an'ity taona 17 ity. Tsy misy fiantraikany amin'ny toe-javatra astronomika io ny fiovaovan'ny toetry ny andro ankehitriny na efa miova aza ny vanim-potoana fidirana amin'ny ririnina sy ny fahavaratra. Ny fiovana eo amin'ny fihetsika sy ny fiodin'ny tany no mety hiteraka fiovana eo amin'ny datin'ny solstice sy ny equinox. Entina merenana ny asin'ny kolotsaina malagasy izay very manao hetsika ireo mpianatra ao anatin'ny 3 andro hetsika izay mifanindran-dalana amin'ny fankalazana ny ray volan'ny teny malagasy. Io ny rana efison. Miapotika ny teny malagasy noho ny fampiasana fanafoezan-teny ataon'ny tanora raha ny fanazavan'ny mpianatra amin'ny sampana malagasy eny amin'ny ENS Ambefilo. Tsy hita amin'ny fomba fitafy ankehitriny intsony ny fitafy mampiavaka ny kolotsaina malagasy fahiny toa ny fitafiana lamba. Amerenana io fomba mampanao mampiavaka ny malagasy io manao hetsika fampiratiana anehoana boky amin'ny teny malagasy toy ny kaly foron'ny mpianatra, fitaovana fampiasa ao an-tokantrano nampiasaina fahiny, filatronana maro maneho ny fitafy malagasy sy ireo mpianatra ireo. Azo lazaina hoe teny faneva napetraka eo anatin'izany dia ny hoe teny kolotsaina serasera vinahinana ho an'ny taranja malagasy. Ny antony ametrahana ihany io loha hevitra io moa dia raha antsika mahafantatra amin'izao fotoana izao fa efa betsaka ny fandrosoana sy ny fanatotoloana izay me manimba tsikelikely ny kolotsaina malagasy, ny teny malagasy dia ato anatin'ny taranja malagasy eto amin'ny ENS dia misy fianarana momba ny serasera ka izay ny antony nanaovana an'ilay hoe kolotsaina teny serasera. Miaingana amin'ny tokantrano ny fifehezana ny kolotsaina, indrindra ny teny raha ny fanazavana hatrany. Tsy ny mpianatra ihany araka izany na ny mpampianatra no manana anjara amin'ny famerenana io asy ny kolotsaina io. Tenena dia izao, tsika rehetra no tokony hiezaka mba hitazona ny maha-izy ny teny malagasy. Kanefa ilay maha-izy tanteraka anazy hoe teny malagasy tena atosika tena izy, sarotra ny teny hoe tena izy. L'essentiel zany dia langue de communication ny teny gasy. Tsy afa-miala amin'ny fanatotoloana ny firenena tsirairay avy. Ny fitazonana ny kolotsain'ny firenena iray mampifanaraka amin'ny fiovana entin'ny rivotry ny fanatotoloana no ahafahana mitondra fampandrosoana raha ny fikarohana samihafa. Sarotra ho an'ny firenena marefo anefa io toe-javatra io noho ny fiankinandoha ara-toekarena. Tontolon'ny kolotsaina izay hatrany dia hanandratra ny kolotsaina malagasy ny tanjon'ireo mpitendry na mpanamboatra zava-maneno izay naranty teny amin'ny Alliance Française Andavamamba amin'izao fankalazana ny fetin'ny mozika izao. Narindra Randriano Manana. I Kenny Wesley, mpihira malaza avy any Amerika no hanafana ny hetsika dîner solidaire raha ampitso amin'ny 7 ora sasany arivo ao amin'ny City Grill Ivandry. Ny fanampiana ny mpiarabelona indrindra ny olona manana fahasembanana no antony nanosika ity mpanakanto ity anao io hetsika io ho iatrany ny tenany. L'objectif est d'utiliser nos fonds.
Ny tanjona izany dia ny fampiasana ny fansy ny talenta mba hanampina ny zavatra toy izao amin'ireo manana fahasembanana toy ny ety amin'ny centre sembana mijoro. Ary hoay dia isan'ny tanjona iray goavana amin'ny mahampanakanto ny fananako fahaizana toy izany. Nomen'Andriamanitra dia ny fanampina ny hafa. Ny centre sembana mijoro etsy Ambohibao no omena ny fanampiana amin'ny vola azo amin'ny ity hetsika ity. Fanampiana goavana ho an'ny centre kosa ny hetsika toy izao raha ny fanazavana. Faly dia faly tokoa ny tenanay zany no safidian'ny Soulection sy ny restaurant City Grill amin'ilay dîner solidaire izay karakaraindry zareo zany ao amin'ny restaurant City Grill rampitso alakamisy 20 amin'ny fitora sasany. Ny vola azo amin'izany moa zany dia nanapa-kevitra zareo reo entina noanana ny asa ataon'ny centre sembana mijoro ka dia izahay ato amin'ny centre sembana mijoro dia manainga mavesatra anareo izay mihaino anay amin'izao fotoana izao ho tonga ao amin'ny restaurant io City Grill ery Ivandry rampitso amin'ny fitora sasany ary faly ihany koa zany izay ny amin'ny finiavana izay nomeny malagasy mpiray-tandrazana anay ho fananana ny asa ataon'ny malagasy mitovy amintsika rehetra ihany. Tamin'ny taona 3 sy 4 arivo ny centre sembana mijoro no niorina. Manabe sy mampianatra ankizy manana fahasembanana amin'ny arakasa ity ivitoerana ity. Ankizy manodidina ny 70 isan-taona no raisiny eto. Hatreto, ankizy manana fahasembanana manodidina ny 200 isa no nivoaka tato amin'ity ivitoerana ity. Izy ireo ihany koa no mitady ny asa ho an'ny ankizy mivoaka amin'ny centre. Ialana tsiny moa ny mahakasika ny dîner solidaire no hitantsika teo izay nampitondraina ny hetsika izay atao ao amin'ny City Grill Ivandry Rampitso entina hanampina ny centre sembana mijoro. Io fitoerana io izay fantatra amin'ny fampianarana sy fanampina ny ankizy manana fahasembanana. Izay vao hiverenantsika ny tontolon'ny mozika teo izay famparatiana teny amin'ny Alliance Française Andavamamba Arahoary. Anisany zava-maneno iray niavaka tamin'ny maro tamin'ny fankalazana ny fetin'ny mozika ny style jeune izay zava-maneno avy any Caraïbe. Entona izao no nitendren'ny Sara Louise n'ity zava-maneno iray ity. Nanomboka tamin'ny fianarana ny fanamboarana izany ary miteo amin'ny fitendrena azy i Sara Louise. Ny iray ny an-trano no nampandova azy izany fitiavana mozika izany. Tao anatin'ny 20 taona mahery i Gaston no lomano tanteraka ao anatin'ny fanamboarana ponga maro anaka sy fitendrena izany. Ny solo andrena sy ira be da be, ira momba ny ira tanindrazana izany. Mitendry an'ity instrument ity ndraiky dia manamboatra koa. Izy misy noty dia mampiavaka anazy koa izy afaka tendrena amin'ny instrument be da be zany fanampina instrument afaka tendrena amin'ny kadina maro be izy mampiavaka anazy. Matetika tsy dia manana fotoana loatra amin'ny fampianarana satria manamboatra instrument dia manao répétition ihany foana koa. Dia ny voan'ny ankizy amin'izao fotoana izao aloha raha miresaka ponga ny jerevana dia azo lazaina hoe misy efa manana naturel zany. Ny ankizy zany efa misy zavatra naturel ao aminy dia ny fahaizana zany azo lazaina hoe mila mbola fivoarana mafimafy zany raha ny ankizy eto amintsika. Anisan'ireo mpitsidika liana tamin'ny fampiratiana ny fitiavana ary ho azy ilaina ny fahalalana n'ireo zava-maneno izay mampiavaka ny kolontsaina malagasy. Culture malagasy zany aseho an'ny zareo tsara sady amin'izao koa efa vitsy ny olona mahafantatra ny tofa efa variana amin'ilay efa le hafanana ny ivelany zany fa toa zao vita malagasy daholo nefa ny mitovy lanja kokoa amin'ny mbola tsara kokoa noho le efa vita vahiny dia mba te hafantatra bebe kokoa an'ilay izy zay. Fitazomana ny kolontsaina malagasy no tanjony mpitendry eto Madagasikara. Miezaka mampita izanan'ireo mpankafy sy mpiantsehatra eo amin'ny tontolon'ny mozika izy ireo.
tanora sy ankizy avokoa no voasarika tamin'ny fampirantiana ireo zava-maneno malagasy izay maneho ny tena kolotsaina. Taoriny resabe tamin'ny tambazotra tserasera samihafa mahakasika ny horonan-tsary ny hira navoaka ny mpihira Gangsta Baba. Laza fa ny amafy fa ireo sary rehetra mety ahitana n'iny horonan-tsary iny izy. Fanadiny Lili Rabiata. Manomboka rahampitso tsy ho hita amin'ny tambazotra tserasera samihafa intsony ilay horonan-tsary vaovao navoaka ny Gangsta Baba ny faha 12 ny volana Jona lasa teo, teraka adevitra samihafa. No ny fanakianana azo no antony fanapa-kevitra andraisiny io. Rehefa nana fotoana moa zany ny fandraisan'ny olona azy dia ny tena mandray feedback ary le izy koa ataoko hoe anatra ho an'ny tena sy ihany koa mba fampianarana ho an'ny manodidina ihany koa hoe rehefa tsy mety amin'ny fiarahamonina zavatra ataonao dia tsaratsara kokoa manaja tena esorina dia miala ao anatin'ny hainao manjery. Za moa tsy amaty kely izy hoe resaka politika fa ohatran'ny mampiteteny le zany rehefa tsy mety koa raha sehatra firenena dia tsara koa miala koa na manaja tena fa manomboka eto zany fepetra raisiko ao anatin'le izy dia hotsoahana daholo zay diffusion rehetrarehetra na télé io na Facebook io na YouTube io mamoaka an'le clip zay raisin'ny akamoron'ny mpanakiana moa zany tsy hoe ny akamoron'ny olona fa ny akamoron'ny mpanakiana hoe mamofady vetaveta tsy mendrika dia rehefa zay moa zany feedback azo dia fahendrena no manala an'le zavatra. Misy ny alalana avy amin'ny iray aman-dreny an'ireo ankizy nanao ilay horonan-tsary ny fanazavany fa zondalana izay raha ny voasoratry ny lalàna tokony natao ataratasy sy nosoniavina. Iray aman-dren'ireo ankizy indrindrandrindra moa zany izy roa vavy le tena hoe actrice Lena Rindra 1-2 tamin'izy mbola kely nisy tsara mihitsy ny fifampiresahana ary tsy afenina fa namana akaiky izy ireo ary zareo dia nanome tsara mihitsy ny alalana ary hatramin'izao ary izy mbola azonareo anontaniana fa tsy mampaninina anazy. Raha ny afatra tonga aty amiko ary dia hoe zanaka ivavy eo zay ny tompona andraikitra amin'io ary zareo ary ohatrany hoe miteny mihitsy amin'izao fotoana izao hoe tsy anjaran'ny hainao manjery no mamoaka ny sariny zanaka zareo vavy indrindrandrindra ny anatin'ny gazety na ohatr'izany fa mampitandriny zareo aloha tsy hitory le zany raha izaho manokana aleo tsy tonga any amin'ny resaka fitoriana satria lasa mihitatra zavatra sarotra be fa reglentsika amiabina fotsiny le izy. Fa nle teo amin'le resaka hoe mpianatra sasany indray iny dia ohatrany hoe manao vacances moa ny tany dia araka le nyteneko teo madio be ny saina tao anatin'le izy dia hoe ndao mba hanao clip iaraka tsika dia natao an'izay fotsiny. Fa raha ohatra hoe marina fa miteraka dizadiza be le izy eo amin'le école zay ialako tsiny amin'ny école ianaran'le ankizy sy ny ray aman-dreniny fa izay zany nazo lazaina hoe fepetra andraisiko hoe aleo esorina zany le clip afaty amiko ataoko mihitsy zany zay maximum manombokarapitso tsy misy tsony ny anahy manokana na Facebook na YouTube na any amin'ny télé rehetra. Ny tombo ny fanakianana samihafa mikasika horonan-tsary io, ny fahazondalana ahafahana mamoaka sary ny ankizy tsy ampy taona sy ny fiarovana anjony ankizy amin'ny fanararaotana ara-nofo mety iseho no antony fanakianana io, na sekoly na ireo ray aman-dren'ireo ankizy hita ao anatin'ilay horonan-tsary samy milaza tsy nahafantatra ny fisiany horonan-tsary io, misy ihany koa milaza fa hitory manoloana trano io. Tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray dia fantatra taorian'ny lalao fitsapana natao teny Karion androany ireo mpilalao andrafitra ny ekipa pirenena malagasy hiatrika ny COSAFA Cup taona 17 sokajy senior. Danila Ratonorso. Taorian'ny lalao setra izay niaona ny Barean Madagasikara sy ny kluba Njetmada teny ny kanja ny Karion androany. Fantatra avokoa ireo mpilalao roapolona andrafitra ny ekipa pirenena malagasy hiatrika ny COSAFA Cup taona 17 eo amin'ny sokajy senior. Ireto avy ary ireo anarana voafantana: Jeannot Vomboul, Njiva, Mario, Bakary, Johnny Rafelambolozo, Mario, Jean de Dieu, Topsou Andonienne, Rakotondrazaka, Aroasana, Ardino, Rojo, Jean-Claude, Ndratoarlala, Tsaotombo, Claudel, Manuel Antso Ando, Tantely Aroasana, Jona, Romario ary Rinjala. Tsy ahivana fa ao anatin'ny vondrona isan'ny sarotra no misy antsika amin'ny ity fifaninanana ity. Ankoatra ny Seychelles izay ao antsika ny 25 ny volana Jona izao mantsy dia tafaraka ao anatin'ny vondrona be ihany koa ny ekipa pireneny Mozambique, Zimbabwe izay isan'ny ekipa sangany amin'ireo mpifaninana. Raha iverenana ny vokatra teo amin'ny lalao tsapa farany nataon'ny ekipa pirenena malagasy androany iny,
voatazo ny jet mada tamin'ny isa 2 ny Bariany Madagasikara izay efa nitarika tamin'ny isa 2 no tsy misy hatreo amin'ny minitra fa 7:10 izay nampidirany tsito ny baolina voalohany ho an'ny jet mada ary nampiny tsiry teo amin'ny minitra fa 7:20 nampiditra ireo baolina roa an'ny Bariany Madagasikara kosa i Nono teo amin'ny minitra fa 9 sy Bel teo amin'ny minitra fa 7:20 tontolo ny kitra izay hatrany fa anivelany kosa indray dia hanomboka androany ny andro faharoa amin'ny fifananana Coupe des Confédérations eo amin'ny taranjam-baolina kitra mazava ho azy izay atao any Rosia amin'izao fotoana izao lalao roa no tanterahana amin'ity androany ity fanadina. Taorian'ny Atsahala ny aonany tamin'ny Meksika teo amin'ny andro voalohany i Rosia mpampiantrano indray no iona amin'ny reto ekipa pireneny Portugal reto anio lalao izay tafiditra sahady ao anatin'ny andro faharoa ny fifaninanana Coupe des Confédérations tanterahina any Rosia amin'izao fotoana izao tsy ahivana fa ankoatra ny ekipa pireneny Chili izay nandresy tamin'ny isa 2 no tsy misy any Cameroun teo amin'ny andro voalohany fifaninanana ny alahady teo nandresy tamin'ny isa io ihany koa i Rosia izay mitarika vonjomaika ao anatin'ny vondrona amin'izao fotoana izao rehefa nandava ny Nouvelle-Zélande na teo aza invokatra azo lazaina ho tsy dia nahafapo iny ho an'ireto mpilalao portugais ireto matoko tena fatratra izy ireo izay voasamba no niatrika ity fifaninanana ity raha ny nambarany Pepe loha laharana portugais nandritra ny valandresaka nataony tamin'ny mpanao gazety mialoha izao fifaninanana izao. Ankilany kosa nilaza i Fyodor Smolov loha laharana rosianina fa na eo aza ndraiky fa rehetra anana ny mpilalao izay mandrafitra ny ekipa pireneny Portugal izay tsy homora ho azy ireo ny andavo azy eo amin'ity fifaninanana ity efa vonina tanteraka izy ireo anao ny fomba rehetra entina andresena ireto mpifanandrana amin'ny ireto tombony ho an'ny rosianina mpampiatrano ihany koa eto ny fananana mpanohana marobe izay almehery azy ireo mandritra izany lalao izany. Akoatra io fionana eo amin'ny rosianina sy ny portugais io iona eo amin'izany andro faharoa ny fifaninanana Coupe des Confédérations izany ihany koa any Wales i Meksika sy Nouvelle-Zélande. Maresaka iraisam-pirenena dia vehivavy 3 no namony ainy ary 5 no naratra izay no vokatry ny fipohanany tranga tao amin'ny toeram-pivarotana iray tany Bogota asa fampirony ity tranga ity ho ny mpitondra fanjakana colombiana fanidina eo amin'ny sariny France 24. Bomba no nipoaka tao Bogota ny vohitra Colombie hoy ny fitondram-panjakana ny antoerana. Ity fipoahana ity izay nafatesana vehivavy 3 ka teratany Frantsay 13 taona ny iray tamin'izy ireo ary Colombiana 17 taona sy 13 taona maty vokatry ny ratra nahazo azy ireo. Raha ny nambaran'ny polisy misana ny fanadiadiana tokony ho tamin'ny 5:00 orany antoerana no nitrangana ity asa fampirorona ity. Bomba izay napetraka tao amin'ny trano fidiovana natokana ho an'ny vehivavy tao amin'ny toeram-pivarotana iray izay isan'ny be mpiantsena indrindra ao Bogota ary ahitana vahiny maro mifamezivezy. Nanokatra fanadiadiana manokana ny Sapandrara misahana niady amin'ny asa fampirorona Frantsay. Nambaran'ny Masevo Frantsay Gauthier Mignot monina ao Bogota tamin'ny onjam-peo Blue Radio fa hanatanteraka asa sosialy ao Colombie mandritra ny enim-bolana no antondian'ity vehivavy Frantsay namony ainy ity. Izay no isan'ny antony anokafan'izy ireo ny fanadiadiana ary ity asa fampirorona ity dia ambaran'izy ireo fa assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Nandray ny andraikiny ihany koa etsakilan'izay ny fitondram-panjakana colombiana ka nomen'ny filohany Juan Manuel Santos Baiko anokatra ny fanadiadiana vetrany General Jorge Neto. Tsy fantatra treto ny vondrona taoriany ity asa fampirorona ity. Nanameloka ity tranga ity ary maneho ny fiara-mioriny amin'ireo fianakaviana namony aina sy ireo naratra ny teo anivony ELN na ny Armée de Libération Nationale. Alohan'ny sarahana daverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity teraka omaly ny discorde eo amin'ny fahefana mpanao lalàna sy ny mpanatanteraka mahakasika ny tolo-dalàna aotra roa tsipika 17 sy 2 mifanohatra amin'ny zava-misy ankehitriny ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena eto Madagasikara afaka 10 andro. Mbola tsy mahaleo tena ny firenena raha ireo samy opampana ataon'ny gouvernement tatay rian'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina no jerena. Ary fanandia anandratra ny kolotsaina malagasy ny tanjon'ireo mpitendry na mpanamboatra zava-maneno izay naranty teny amin'ny Alliance Française Andavamamba amin'izao fankalazana ny fetin'ny mozika izao. Dia izay mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity. Angatranonao nanaraka izany soavamandry dia velominy fo daholo tompoko.
savony manitra give nanolotra anao teo ny vaovao. Give, mandy anao. La 4G Patelma vous a présenté Ny vaovao. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Un savoir-faire pour agrémenter vos cocktails. Fampalalam-baovao narahinao teo miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Ny vaovao niarahanao tamin'ny couche Malfix. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo. Ny vaovao.